Nandrisika ny fanaovana voly legioma sy ny fampiasana ireo tany azo nanaovana voly avitra ny dingana faharoa amin'ny tetikasa. Koa satria ny vehivavy ny tena nanao ny voly legioma hatramin'izay tany amin'iny faritra iny dia io ny tena nahafahany nampiseho tsara fa fomba hiavota tena ara-toe-karena izany. Ny fameno tamin'ny fanapahan lohahevitra amin'ny peta-drindrina sy ny radio ireo fivoriana tamin'ny fanentanana faobe. Naorina ny tahiry ho amin'ny finiavana eny an-toerana hanampiana araboly ireo tena sahirana hampandeha ny tetikasa madinika nosahanina toy ny voly legioma na koa ny fanovana ireo fiompiana tsotra ho fiompiana mitodika amin'ny tsena. Ny voly anana sy legioma amin'ny velaran-tany madinika voatondraka ny atsasa-manila ny fangatahana fanohanana araboly sy ara-teknika ho an'ireo tetikasa madinika izay mitotaly 2,700 amin'ireo tetikasa madinika 7,700 novatsina araboly ary mpamokatra 5,907 no nahazo tombotsoa ka vehivavy ny 7,907. Taloha dia niaina tao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ireo vehivavy ka tsy nanana akory izay enti-manana ahafahana niatrika ny filana andavanandro. Ankehitriny nefa dia azoko ambara fa afaka mividy savony na mandefa ny zanany any am-pianarana izy ireo noho ny vola azony amin'ny voly anana sy ny legioma. Ary ankehitriny koa dia manana fahaleovantena ara-toe-karena izy ireo avy amin'ny dravy tahiry ao anivon'ny tahiry iombonany mandrare. Nanome azy ireo hery manokana izany. Tamin'ny taona 2004 ny laminasa amin'ny banky natokana ho an'ny vehivavy manokana ny tena nanombohan'ny firoboroboana ny fahafahany ara-toe-karena amin'ny endrika vaovao. Ity laminasa natsoina hoe fampisamboram-bola rahim-panabeazana ity dia niantoka ny fanamorana ny findramam-bola sy ny fahazahoana torohevitra. Nofana koa ireo vehivavy ireo ho mpanentana hanamorana ny fahafantarana momba amin'ny banky. Rehefa eny an-tanàna izy ireo dia hanoro-hevitra ireo vehivavy ao azo tombotsoa amin'ny fandaharana azy. Tsy avelantsika amin'izao fa nefa tsika masika indray rehefa tsy mahavoalovola ilay vehivavy nefa tsika tsy manampy azy ara-kevitra. Fa tsika izany tsy voatery fotsiny hoe mampanangona vola fotsiny fa ara-kevitra koa mpanohana ara-kevitra ny vehivavy ireo hoe rehefa tsy mety ny zao dia mba ataovy koa ny zao. Ny vehivavy dia afaka mindram-bola isaky ny efa-bolana ary tsy maintsy mandray anjara amin'ireo fiofanana isan-kerinandro izay manampy azy amin'ny famerenam-bola. Ny azo fitaina ny vehivavy rehefa tonga ny maloma. Ilaina tombako izany mba Mitsinjo valany fahasahiranana farafarana ohatra hoe lozany miseho amin'ny resaka vary amin'ny alalan'ny tahiry bebe kokoa izany ity ahafahana magnavotro ilay famerenam-bola. Avy amin'izany laminasa izany no nanofanana ny vehivavy momba ny fikajiana ny fahasalamana sy ny tombotsoa mivantana mety ho azony amin'ny fiainana andavanandro. Miteza akoho zahay, avy nianatra zahay dia miteza akoho. Avy niteza akoho dia mamonjy traka, mandronjy traka any an-tsaha. Ireo vehivavy any amin'iny faritra iny amin'ny ankapobeny dia tsy mba mananantoka mivaingana toy ireo lehilahy. Izany indrindra no nanaovana ny laminasa fampindramam-bola raham-panabeazana izay mifototra indrindra amin'ny firaisan-kina ny samy mpikambana. Vehivavy efatra ka hatramin'ny enina no mivondrona mba ho mpiara-miantoka. Raha sanatria ka tsy mahaverim-bola ny mpikambana iray dia ny rehetra no miara-mizaka izany. Mba atao koa izany hamosorana sahirana ambanivohitra. Hanahirana ny fanajariana ny tetikasa eo aminy. Avy amin'ny fomba toy izany no nahafahan'ireo tena sahirana niditra tao amin'ny fandrarahana arabola ka naombiazan'ny orinasa faran'izay madinika indrindra. Raha ny fitinina dia tanjona telo no nokendren'ny tetikasa momba ny vehivavy. Voalohany, manatsara ny ara-pahasalamana. Faharoa, manatsara ny fahaiza-mivarotra. Ary fahatelo, manamafy ny fahatokisa-tena.
Ny tanjon'ny tetikasa tany am-piandohana dia ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy hatramin'ny 30 isan-jato eny anivon'ny vondrona tantsaha sy ireo komitiny fampandrosoana ny komuna sy ny tanàna. Tamin'ny taona 2024 kosa dia nihoatra 40 isan-jato ny fandraisana anjaran'ny vehivavy ary raha ny hafanaposin'ny fikirizana izay nazahoany reto vehivavy reto irika dia tokony mbola hioarana io taremarika io. Ankoatra ny fandraisany anjara mivantana, nahazovahana koa ireo vehivavy ireo tamin'ny sehatra fanapahan-kevitra. Maro amin'izy ireo ny voafidy ao anatin'ny komity sy vondrona samihafa ankehitriny. Rehefa nifarana ny tetikasa dia niny tanteraka ireo mpandrindra ny tetikasa mifandimby fa afaka nivelatra tokoa ireo vehivavy ireo ary tsy nitsahany voatra izany. Saotra tompoko.